ny rahantsika mijery dia eo amin'ny filazantsara no soratan'ny Matio toko 7:20 dia ny 7:20 no rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no voasoratra: koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisazy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahiana azy. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny sitrapon'Andriamanitra ry havana raha ohatra ka Jesosy tompo no anontaniana hoe inona no tena andrasan'Andriamanitra amin'ny olona reto ambonin'ny tany dia zay hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Za ianao isika tsirairay avy izay manatrika eto ho tonga mpianatra. Zay ny tena ho ampon'Andriamanitra zay. Ary zay no baiko nomen'i Jesosy rehefa hiakatra ho any an-danitra izy hoe nareo mpianatra reto, mandehana ianareo dia ataovy zay atongava amin'ny olona rehetra eran'ny firenena ho tonga mpianatra. Dia anisan'izany zasy ianao angatahan'Andriamanitra zany hoe za ianao tsika tsiraray avy ho tonga mpianatra. Dia zay no jerentsika androany hoe fa inona tokoa moa no atao hoe mpianatra. Satria mialohan'ny anaovantsika mpianatra dia mila fantarina tsara aloha ianao ve aloha efa tena mpianatra ianao. Satria raha tsy tena mpianatra ianao tsy afaka anao mpianatra ny hafa ianao, fa rehefa tonga mpianatra ianao dia afaka ankatohan'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny zavatra voalohany dia mampiavaka ny mpianatr'Andriamanitra ny mpianatry ny Tompo dia eo amin'ny Jaona toko 7:20 dia ny andininy fa 4:30 ka hatramin'ny andininy fa 5:30 dia manasanao hijery azy vetivety. Jaona toko 7:20 ny andininy 4:30 ka hatramin'ny fa 5:30 dia zao no voasoratra: didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka tahaka ny tiavako anareo no hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Amen. Ny mpianatra Jesosy dia zay ny tena mampiavaka azy. Tsy anarana entina fotsiny le izy na titra apetrakintsika ety. Ohatranareo ohatrany misy olona zao ny amin'ny hôpitaly dia mipetraka eo ny anarany, dia mipetraka eo ny mombamomba azy hoe zao zany ny olona iny. Dia tsy ohatry zay le eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra, fa ny tena mpianatra ny Tompo dia mankatoa io tenin'Andriamanitra io hoe zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha maninona ozy izy raha mifankatia. Dia ny tena mpianatra ny Tompo zany dia olona mandeha amin'ny fitiavana ny hafa, mifankatia. Tsy azo lazaina mihitsy hoe mpianatra Jesosy ny olona raha vao tsy mifankatia, fa ny tena mpianatra dia tsy maintsy mifankatia. Ary tsy fitiavana arak'ilay hitiavantsika azy, fa ozy Jesosy hoe aoko tahaka ny nitiavako anareo. Ny mpianatra Jesosy dia tia ny hafa tahaka ny fitiavan'i Jesosy ny olona rehetra. Zay no hitiavantsika ny hafa ihany koa. Manahoana moa ny fitiavan'i Jesosy? Zao no voasoratra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Notiavan'Andriamanitra isika ry havana na dia mpanotary, notiavan'Andriamanitra isika na dia tsy mendrika ary. Tsy nisy olona anankiray mihitsy ka hoe nahafaly an'Andriamanitra hoe mendrika iny olona iny, iny tsy mananao zavatra tsy nety mihitsy, fa voasorana hoe samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa tao anatin'izany no nitiavan'Andriamanitra atsika. Zao no voasoratra hoe ataoko fa tsy misy olona ozy Paoly sahan'olotra ny eny hamonjy ny hafa. Mety isy sasany arangamba sahan'olotra ny eny hamonjy ny mpanao soa, fa zao nefa ny voasoratra hoe Andriamanitra nampiseho ny fitiavany atsika fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Zay le fitiavan'i Jesosy, fitiavana tsy niankina tamintsika akory, fa safidin'Andriamanitra ny ity atsika. Ary zay le mampiavaka ny mpianatra Jesosy misafidy izy ny ity ny hafa tahaka an'i Jesosy. Ny fitiavana ara-baiboly tsy fitiavana miankina amin'ny fihetseham-po fotsiny, fa raha miankina amin'ny fihetseham-po dia olona azo isaina amin'ny ratsan-tanana ihany no tiavinao.
Zay olona tena manao zay mahafaly anao ihany no tiavinao, zay olona tia anao ihany no tiavinao, fa safidy raisina mihitsy hoe ohatra n'Andriamanitra ny safidy ny tia, dia tahaka izany koa ny lalana izorako isafidy ny tia ny hafa ao anatin'ny safidy ny tia. Ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly eo tsika toko faharoa dia mahita zavatra mahatalanjona nitranga tao amin'ireo fiangonana voalohany. Reo tena fiangonana tena mifankatia, ary izao ny voasoratra hoe niraisainy isan'andro reo ninakanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po dia nozarainy ny fananany dia nozarainy tamin'izy rehetra avy arak'izay nilay. Izany ny zavatra niaina ny fiangonana voalohany, satria izay ilay didy napetraka Jesosy hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Ry havana, ny kristianina tsy tokony andry alahelo vao hanampy ny hafa, fa tsy tena fitiavana izany fa alahelo. Fa ny fitiavana dia misafidy mihitsy izy, na misy ny alahelo na tsy misy ny alahelo dia manampy izy, satria izay no takian'Andriamanitra. Ny kristianina tsy tokony andry hoe resy lahatra zay vao hamela heloka, hoe tena resy lahatra fa tokony hamela azy raha izany dia misy olona be dia be tsy avelanao mihitsy, fa mila mankatoa an'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe tsy maintsy mifankatia. Ary zay moa ny Jaona ny epistôly Jaona voalohany no ilazany azy hoe tsy maintsy mifankatia isika, tsy maintsy mifankatia isika. Safidy malalaka raisinao ilay izy, safidy malalaka hanao zavatra ho an'ny hafa, safidy malalaka hanompo ny hafa, safidy malalaka hanolotra ny tenanao zay azonao atao hanampiana ny hafa. Izany no fitiavana. Raha ny tena marina, raha tena mankatoa io tenin'Andriamanitra ny fiangonana dia tsy tokony hisy olona tsy mihinan-kanina izany eo anivony, satria raha tamin'ny andron'ny apôstôly dia izay nanako hanina nanomeny tsy nihinan-kanina dia niara-nihinana daholo izy rehetra. Fa tsika fiangonana amin'izao fotoana izao ohatra ny hafa mihitsy ilay fitiavantsika ny fandraisantsika azy, fa mila miverina any amin'izay fitiavana napetraka Jesosy izay hoe aoka tahaka ny tiavako anareo ny fankatiavanareo kosa. Izao no ambaran'ny apôstôly Jaona hoe raha misy olona milaza hoe tia an'Andriamanitra sy tia ny rahalahiny dia ahoana ny toerana fitiavan'Andriamanitra aminy, nefa izy mahita ny rahalahiny ao anatin'ny fahantrana sy ny tsy fahampiana dia mihirim-belona aminy. Epistôly Jaona voalohany toko fahatelo no misy azy. Fa ny tena fitiavana dia manolotra hatrany, manampy hatrany, manohana hatrany, manolo-tena hatrany. Izay ilay fitiavan'i Jesosy. Dia mila manaraka an'izay modely napetrak'Andriamanitra. Mila metra-panontaniana foana tsika izany rehefa misy olona mila mifanapitsika, dia mila mametraka fanontaniana isika hoe raha Jesosy ny teo dia inona no nataony, dia izay modely izay no arahana. Raha Jesosy tokoa ny teo dia inona no nataony. Raha nisy olona nanao tsy nety tamin'i Jesosy dia inona no nataony. Raha nisy olona nangataka fanampiana tamin'i Jesosy, inona no nataony. Izay fitiavan'i Jesosy izay no tokony ataoko sy ataonao modely isan'andro isan'andro amin'ny fanompoana. Zay zany zavatra voalohany, ny fitiavana ao amin'ny mpianatra Jesosy dia fitiavana tahaka ny fitiavan'i Jesosy, fitiavana feno fanoloran-tena, fitiavana safidy fa tsy fihetseham-po fotsiny, safidy malalaka raisina. Ary ampiaro zay ao anatin'ny tokantranonao ohatra ka manambady ianao manatrika eto. Aza miankina amin'ny fihetseham-po fa ny fihetseham-po miova foana, ary mino fa afaka manamarina amin'izany izay mpivady rehetra mandalo eto rehefa mandeha ny herintaona sy ny roa taona sy ny telo taona sy ny efa taona sy ny taona maromaro dia manomboka miaina koa ny fihetseham-po. Ka raha miankina amin'izay ianao dia hananolana ao anatin'ny tokantranonao fa manapa-hevitra ity ny vadinao tahaka ny fitiavan'Andriamanitra hoe misafidy ny ity azy satria izy ny fanekeko ao anatin'ny tokantrano. Zay ny zavatra voalohany hijery tenin'Andriamanitra anankiray tsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba toko faharoa teny andininy voalohany hankatra amin'ny andininy fahaefatra no iarahana mijery. Zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, aoka tsy asiana fizantavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompony voninahitra. Fa raha misy olona miditra eo amin'ny sinagoganareo misy peratra volamena ny amin'ny ratsan-tanany sady miakanjo tsara, ary mamiditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy, koa mijery ilay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetrahy eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoery aloha ianao na mipetrahy etsy amin'ny fitoeran-tongotra, moa tsy miangatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevitra ratsy. Ny fitiavan'i Jesosy
dia fitiavana tsy mba manavakavaka. Voasoratra hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Na iza na ny farany ratsy indrindra amin'ny olona azy. Tsika olombelona no mety mangidy fo, tsika olombelona no mety hoe raha ireny kosa aloha dia tena tsy mety, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia tiany olona rehetra. Halleloja! Tiany olona rehetra ary mametraka ny olona rehetra ho mitovy avokoa. Dia izay modelin'i Jesosy, izay koa tsy maintsy arahantsika. Dia izay ny ampianaran'i Jakoba eto hoe ny fitiavan'ireo fiangonana nanoratany amin'ity epistily ity ohatran'ny nisy olana, satria fitiavana atao manavakavaka. Amin'ny olona sasany dia hafa ny fihetsika, amin'ny olona sasany dia hafa indray ny fihetsika. Dia nananatra ny mpanompon'Andriamanitra ny fanahy masina hoe tsy mety izany. Ry havana izay manatrika eto, ny tena mpianatra ny tompo ny fankatia, ary ny atao hoe mifankatia dia tsy manavakavaka na iza na iza, fa tiany olona rehetra. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia tokony hitovy ny fandraisanao ny olona rehetra, tokony hitovy ny fijerinao azy sy ny fijerinao ny rahalahy atao am-piangonana, tokony hitovy ny fijerinao ny olona tsirairay avy. Tsy hoe misy tombo dia misy ala, tsy hoe misy atahoranao dia misy tsy atahoranao, tsy hoe misy anaovanao fihetsika ohatr'izao hoe rehefa ianao no mahita azy na tsy hitany dia arabainao, fa rehefa amin'ilay tanora ianao satria ohatr'izao dia tsy miarahaba azy ianao. Fa ny fitiavana ange tsy manavaka e. Izany ny fitiavan'Andriamanitra. Ary izany no tokony ho hita ao amin'ny mpianatra ny tompo. Izay no mampiavaka antsika amin'ny olona tsy manana an'i Jesosy. Fitiavana tahaka ny fitiavan'i Jesosy. Ary izay no ahafantaran'ireny olona ireny hoe mpianatra isika raha mifankatia. Indraindray tokoa ry havana, misy olona zao ohatra hoe raha manana toerana tsaratsara izy atao am-piangonana, hoe diakona atao am-piangonana reny miarahaba daholo ny vahoaka rehefa mahita azy. Fa rehefa hoe ilay tanora tsy misy mahalala sy ilay mpinotsotra dia tsy tena zany ny fitiavana napetraky Jesosy, fa tiany olona rehetra amin'ny fomba mitovy. So izay ny didy napetraky Jesosy. Dia raha tianao no antsoina hoe mpianatra dia tsy maintsy mandeha amin'izay. Ny fitiavan'i Jesosy atsika ihany koa dia fitiavana namela hatrany, efa niresaka famelan-kelokakely moa teo. Saintsainao nge ny fiainanao hoe impiry ianao izay nanao zavatra nampalahelo an'Andriamanitra, dia impiry ianao ny fona tamin'ny tompo, nangataka famelan-keloka, nanome foana izy, natsapa fiadanam-po foana ianao, natsapa foana ianao hoe navelan'Andriamanitra ny elokao, ary izay no mahatonga anao mitoma manompo azy. Na impiry dia nahoana mono rehefa hoe isika no hoe efa namela n'indray mandeha, efa indroa, efa tsy mety tsony kosa e, fa nitelony kosa ve, za kosa tsy amela n'intsony. Tena alao mijanona amin'izay. Ry havana izay manatrika eto, raha tianao ny atao hoe mpianatra dia tsy maintsy mamela foana ianao, satria izay ilay fitiavan'i Jesosy. Aza adino fa tsy izay tiantsika hitiavana ny hafa akory noho izy, fa ny fitiavan'i Jesosy izay no modelintsika. Ndray andro nanontany Petera, satria mety efa nisy namely matetitetika angamy Petera, voadona matetitetika, dia tsy aritry Petera tsony. Dia nanontany izy manao hoe Jesosy, azafady indrindra, manana fantahina kely, azafady tompo, ahoana ianao? Ka tsy zany fa impiry ho any tokony hoe anontany ny rahalahiko amiko no amelako azy e. Dia sady tsy rototra ny tompo miteny manao hoe tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny fitopolo impito. Dia ataovany kajy dia anjaranao midika an'izany, dia hoe tsy maintsy mamela foana izy. Na inona ry havana, tsy maintsy mamela foana izy. Ary tsy misy zavatra ataon'ny olona atsika ka lehibe na dia faran'izay tena mandratra anao ary raha ampitahaina amin'ny fahotanana ataontsika teo anatreh'Andriamanitra. Noho izany tsy maintsy mamela izy. Jesosy koa moa nampianatra raha teo hoe raha tianareo ny mavela eloka dia tsy maintsy mamela ny hafa ianao. Raha vao tsy mamela eloka ny hafa ianao, tsy vitany hoe tsy mpianatra fotsiny ianao, fa tsy hamela eloka anao koa Andriamanitra. Na hitomany ary isika, na andohalika ary isika, na hitaraina ary isika, tsy mba izany no ilaina, fa ny famelan-kelika. Tsy maintsy mamela. Misy aminareo nga mba manatrika eto manana lahelo amin'ny olona ianao, tsapanao hoe nisy zavatra narary nataon'ny olona anao, raha tianao no tonga mpianatra dia tsy maintsy mianatra mamela ianao, satria izay ny fitiavan'i Jesosy. Eno androany ny feon'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana,
tao anatin'ny fahoriana sy ny fangirifirina Jesosy nomboana no ny tsy marina teo ambonin'io azo io nofatsihan'ireo miaramila romanina dia tamy avan'ny mpitarika fivavahana tamy avan'ny fariseo ny mpanorandalàna sy ny londohan'ny mpisorona avy teo ireo tsy afa-po tamin'ny efa nanomboana an' Jesosy fa mbola naneso ihany mbola nanaratsy ihany mbola nanao zavatra be dehibe ary voasorana hoe nifikifito nanao tsinitsinina an' Jesosy nefa Jesosy tsy mbola nanao zavatra tsy mety tamin'ireo mihitsy Jesosy ange tsy nisy ndray andro koa ireo mbola namitaka an'ireo hoe na namotika ny fiainan'ireo na hoe nivarotry ireo dia nisombainy Jesosy ny tsena na toy izao hoe nalainy Jesosy ny client anaiky zay tena zay tsisy an'izany fa noho ny famarinana fotsiny nanenjehan'ireo ny tompo fa zao nefa nivavaka sy antsoantso ny tompo teo ambonin'ny hazo hoe raha eo mamela mienony ianao fa tsy fantan'izay ataony ry havana ny mpianatra dia miaino an'izany feo an' Jesosy zany isan'andro dia tsy maintsy milaza koa izy hoe Andriamanitra za koa mamela ary mamela mienony ianao fa tsy fantan'izay ataony tsy mananjo ny tena mpianatra hitahiry alahelo lolopo amen ary ny tena marina ary mampianatra ny Baiboly hoe tsy tehirizina maharitra akory ny fatezerany fa tsy tokony atao tratran'ny masoandro miletika akory raha ny tena marina ry havana zay manatrika eto teo mpianatra va ianao aokenao amela ny fatisoniny ny hafa zay ny zavatra anankiray tena lehibe ary ny farany ny fitiavan'i Jesosy dia fitiavana feno fanetretena zay zainao hoe fambarany tenin'Andriamanitra hoe izy nanana ny endrika Andriamanitra izy no tenin'Andriamanitra ny dikan'izany atsotra fotsiny Andriamanitra Jesosy tao amin'Andriamanitra izy hatrizay nivoaka avy tao amin'Andriamanitra izy tsy nisy fotoana hoe nahariny izy taneloha tany fa efa teo foana izy miaraka tamin'ny ray sy ny fanahy masina hatrizay fa tamin'ny fotoana anankiray nefa dia tonga nofo tenin'Andriamanitra io tonga olombelona io nanetry teny tsy mba nateraka tanetraminy na manam-pahefana ambonimbony na tanetraminy mpanjaka azo natao zany fa toerana faran'izay ambany naterahany dia tao an-tramon'omby olona faran'izay sahirana no ray aman-dreny ny taiza azy mpiasa mpandrafitra zany ny fiainan'i Jesosy fambarany tenin'Andriamanitra hoe lehilahy oly zatra fahoriana zany ny fiainan'i Jesosy tsy nisy atsara-tare aniritsika azo ny tenin'Andriamanitra fa nanetry tena hatramin'ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana ny tena mpianatra Jesosy tsy maintsy manaraka n'izay modely zay koa hoe mity ary manetry tena manompo tsika ry havana tsy mba natao hotopolo zao mihitsy fa tsika natao hanompo foana kaga amin'izao vaninandro zao to zay ananan'ny olona mihevitra ny anarany hoe mpianatra Jesosy toerana tsaratsara kokoa ny tena mahamaiky azy fa neny Jesosy ny tena mahamaiky azy dia tsotra fotsiny hoe tsy tonga ny zanak'olona mba hotopoina fa mba hanompo ary hanolotra ny ainy ho avitra isorony maro mila manahaka an'izany ianao raha tianao nao antsoina hoe mpianatra fitiavana feno fanetretena Jesosy ange tsy mba niantsony anarany zany hoe bisopy Jesosy nga izy ny teny an'izany rehefa miantso anareo manao bizao dia atao hoe bisopy Jesosy na ataovy hoe izao Jesosy fa tsotra fotsiny na itsika ary rehefa miantso sy mivavaka aminy dia tsy isitsika nininona ho aloha fa Jesosy dia vita ampony tompo zay fitiavana feno fanetretena ny kristianina marina ry havana tsy tokony hazakazaka hoe zay anana ny fahefana na zay anana ny toerana tsara fa tsy maintsy manompo ary zay le modely namendy hoe nanasa ny tongotry ny mpianatra niondrika tany amin'ny farana ambany ny fanasa-tongotra ange tamin'izany fotoana zany adidiny ny andevo ny andevo ao anatin'le trano anankiray rehefa misy vahiny tonga dia mihazakazaka malaky maka koveta maka lamba dia manasa ny tongotry ny vahiny satria feno vovoka avy any ivelany any fa Jesosy nefa tongotry sy mpampianatra nanome modely tsara ry havana tsy maintsy manetry tena isika amen tsy maintsy manetry tena isika ny fahadisotsika indraindray tsika ohatra ny miandro tompony azavaiko le izy ohatra hoe rehefa misy olona marary dia lasa ianao manetry tena manantona azy mivavaka sy mampahery azy aza mba ianao zany olona mimenimeniny zany za tsy narary tsy mba nisy namangy mitady tompony ianao dikan'izany tsy nisy namangy ianao tsy olana zany
toy iza manompo an'Andriamanitra tsy nisy namangy ianao tsy olan'izany Jesosy no tompoinao halleloia aoka ianao tsy tady hotompoina fa hanompo raha ny tena marina ary tokony tsy hampaninina anao mihitsy hoe tsisy namangy tsy manino fa ihany no tsy maintsy vangiko nefa na izany na tsy zany amen za ohatra ny tsisy nampahery tamin'izany hererajera fa ihany na tsy maintsy hampaherezo satria tsika natao mba hanompo ary ny tena mpianatra ry havana dia zay fa mbola tsy mpianatra raha ohatra ka tezitra ny olona hoe tsy natao izay nahafaly azy tsy mbola tena mpianatra raha hoe tsisy ny arabo izy dia sorena be izy mahasosotra koa tsy mbola tena mpianatra raha ohatra ka hoe nisy zavatra ohatra ny voatositosika somary ohatra ny natsapa voatsatoka kely izy tao anatin'ny fotoana anankiray fa ny mpianatra manety tena ary tsy mampaninina azy zany raha ny tena marina dia miondrika izy manompo izy ary hoy Jesosy izay tena teo lehibe aminareo teo izy no mpanompo anareo tianao ve ny antson'Andriamanitra hoe ianao no lehibe indrindra aoka ianao hanompo fa tsy ny anarana omentsika akory no mamatotra an'Andriamanitra tsy ny tity raha apetrakitsika akory hoe iny ange ho ny pastere iny ange ho ny mpaminany iny ange ho ny diakone iny ange ho ny bisope iny ange ho ny apostole iny ange ho ny zao na izao tsy reny no mamatotra an'Andriamanitra fa ny mamatotra an'Andriamanitra dia hoe zay tena manompo dia izy no lehibe aoka hanana fitiavana feno fanetretena ianao fitiavana manompo ny hafa ary ataovy izay mihitsy hoe miambim-pisinao anatin'ny fiangonana dia mba hanompo ny hafa amen izay ngeny amin' Jesosy ary hatramin'izao ry havana tena mahagaga ary ara-dalàna raha ohatra ka ataontsika hira fiderana daholo ny fotoanantsika satria tena misy zavatra mahagaga hatramin'izao ny fanahin'Andriamanitra dia mbola manompo ny fiangonana ihany hatramin'izao ange ny fanahin'Andriamanitra dia manompo ny fiangonana amin'ny fampaherezana ianao isan'andro ka mivavaka ianao dia avy ny fanahy masina mampahery anao tsy namaky baiboly ianao dia avy ny fanahy masina mikitika ianao hoe tokony hamaky baiboly reraka ianao avy ny fanahy masina mampahery anao mila tenin'Andriamanitra ianao avy ny fanahy masina miteny aminao tena miseho taka ny mpanompo ao anivon'ny fiangonana ny fanahin'Andriamanitra ka raha Andriamanitra ary manetry tena toy izany ry havana tsika rehetra tokony tena iondrika farany ambany avokoa tena farany ambany natsona mba hanompo ianao ary izay no afaka tiako apita aminareo diakona androany ny adidy tsy andraikitra dia tsy toerana akory raha ohatra ianao falifaly fotsiny hoe za efa mba diakona fiangonana za efa mba zao ane za nge zao e za nge komito amin'ny fiangonana eo e ao mbola tsy mpianatra ianao zay fa ny mpianatra dia natao hanompo izy ary Jesosy tsy mba niteny mihitsy tsy mba rera tsy mba sasatry ny manompo tsy mba nomenomeno zany mihitsy Jesosy na manao ny afo na tsy manao ny afo tsy olan'izany fa ianao manao satria ianao mpianatra na eo ny afo na tsy eo ny afo mpianatra ianao dia manetry tena hatrany raha izany no ataonao dia Andriamanitra mihitsy no iantso mpianatra ary zany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty izay miteboka voalohany ary miteboka anankiray faharoa amaranako azy zay zany aloha ny mpianatra dia mifankaty ny modely ny fitiavantsika dia ny fitiavan'i Jesosy ny anarany io fitiavan'i Jesosy io misy lesona be lehibe mihitsy ao amin'ny fitiavan'i Jesosy ao azonao alaina amin'ny fiainanao sy ny fanomponao an'Andriamanitra fa ny faharoa ny mpianatra ihany koa lioka toko fahenina dia ny andininy fa efapolo dia izao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy hoe ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany ny mpianatra Jesosy dia manahaka azy mpampianatra hitanareo rehefa any am-pianarana zao ny mpampianatra dia manome zavatra ny mpianatra manome lesony izy hoe tia mianarana dia ny tena mpianatra endry dia mianatra niny tsara dia rehefa tonga ny fanadinana dia hitanao verina amorona zay heviny ve izy fa zay mitenenina taminy dia zay ihany zay ngely any am-pianarana zay noraisinao zay ihany ny averinao rehefa avy eo raha mampianatra olo-kafa ianao dia iny ihany indray mbola mipitapita fa tsy hoe ohatra zany zao hoe ny carré le carré à quatre côtés dia rehefa avy eo le mpianatra raha tsy mety amiko kosa aloha zany e raha ny fahitako azy tokony hoe le carré à cinq côtés no izy dia rehefa ny anatin'ny fanadina le carré à cinq côtés fa ny tena mpianatra dia manahaka ny mpampianatra dia ohatr'izay koa tsika mpianatra Jesosy mila manahaka amin'ny Jesosy
ary tsy amin'ny fitiavana ihany zany kay fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ny mystera lehibe nataon'Andriamanitra dia hoe Jesosy dia sady olombelona feno no Andriamanitra feno. Jesosy zany tsy hoe tapak'olona dia tapak'Andriamanitra. Misy kristianina tsy tena mahazo fa olombelona feno tena tahaka sy takanao mihitsy. Tsy nisy na samihafa ny Jesosy olona tamintsika mihitsy na kely ary. Fa tao anatin'izay nefa ny mystera dia hoe sady Andriamanitra feno ihany koa izy fony izy tetỳ ambonin'ny tany. Dia Jesosy olona ilay nantsona ary anarana tena tian'ny tompony mampiasa azy dia ny hoe zanak'olona tena hanome modely atsika. Jesosy angena tamin'ny asa fanompoana nataony ary tsy tamin'ny Mahandriamanitra azy no nanaovany azy, fa voasoratra hoe Jesosy nandeha tamin'ny herin'ny fanahy masina. Ohatra, zany hoe navelany mihitsy ny fahefana fa niankina tamin'ny herin'ny fanahy masina izy mba hanomezana modely atsika. Dia zay ny voasoratra hoe Kristy koa aza efa nijaly ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Hoy ny apôstôly Petera, mila manahaka an' Jesosy ianao. Amin'ny mampianatra anao dia mila manahaka ny mpampianatra. Jereo tsara ny fiainan'i Jesosy, fa izay mpianatra tanteraka dia tokony ho tahaka ny mpampianatra azy. Aza mba manao olona ho modelinao zany, fa reraka vetivety ianao. Misy kristianina mijery olona hoe niany modeliko dia iamin'iny, nefa indrisy fa rehefa tena jereny le hoe iamin'iny hay ohatrany natafitoy anazy, lasa tsy nivavaka tsony ary izy rehefa avy eo, fa ny tena modelinao dia Jesosy. Amin'ny lafiny rehetra, jereo ny fiainam-bavaka Jesosy, jereo ny fitiavana mivavaka, izy le nitokana nakale tamin'ny foana mba hivavaka, izy nahery ny vavaka jereo zany dia alao modely fa mpianatra ianao. Ary nosoratany ireny ho tonga fianarana ho atsika. Jereo ny fitiavany ny tenin'Andriamanitra, jereo ny fankatoavany Jesosy an'Andriamanitra, jereo ny zavatra nataony rehetra, jereo ny fandreseny ny fakavanana, jereo fa feno ny fanahy masina foana Jesosy tamin'ny asan'Andriamanitra natao. Dia zany alaina leso. Zay ny tena hipaharezana ireo diakona androany hoe aza pastera no atao lesona sy modely ho anareo, fa tsy tena modely araka ny tokony ho izy raha izay, fa ny tokony modely nareo dia tokana ihany ny tompontsika, ny tompony voninahitra amin'ny lafiny reo. Jesosy alaina modely. Raha Jesosy ny alaina modely dia tsy maintsy hiezaka foana ianao isanandro isanandro, satria tsy hotratranao vetivety angeza nitovy amin'ny Jesosy zany, fa tsy maintsy miezaka foana ianao isanandro 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 mangataka ny fanampian'Andriamanitra mba handeha. Ary satria Jesosy no modelintsika dia nitanteraka zany, zay ny tena tokony ho tratrarina. Hoy Jesosy nampianatra aoka ho takan'irainareo ianareo ho tanteraka takan'iraina. Zay ny tena modelintsika, nitanteraka, zay tena tratrarina zay. Aza mionona amin'ilay fanompona ohatran'izao fotsiny, fa aoka ianao hanahaka amin'i Jesosy isanandro. Raha ny tena marina tsika tokony hitombo isanandro amin'ny mampianatra atsika. Fa ndraindray misy kristiana, firy taona zao ianao no tena nivavaka sy nandrainy Jesosy, za zao efa 12 taona n'ity taona ity, dia raha anontaniana ianao nanahoana sy nanahoana zao, mitovy amin'ny taloha ihany. Tsy tena izany no izy, fa mpianatra manahaka amin'i Jesosy ary mitombo. Amen. Tokony hoe isa-taona isaka ny manao bilan ny fiainanao ianao, dia tokony hatsapy ianao tena mitombo, tena nandroso, tena mihamanahaka amin'i Jesosy tsy kelikely hatramin'ny fiainako, ny toe-poko, ny fitondrantenako, ny momba rehetra. Amen. Aoka hiala amin'izay fomban-drazana tsy hity izay na ratsy azy ianao. Ndraindraiky manana fomban-drazana tsika, ohatra fotsiny hoe tsy maintsy tara foana ianao isaka tonga ao am-piangonana. Raha Jesosy engety tsy nanao tara zany izy nanatrika fivoriam-bavaka. Ianao ve afaka heritreritra hoe Jesosy tara hoany ange fa miditra tao amin'ny sinagoga fa mbola nahandro sakafo e. Fa Jesosy minao fa izy no tonga aloha indrindra tao izy mifantoka tsara izy le modely tanteraka ny modelitsika. Dia tsy hoe fa 10 taona nivavahana ianao tara ihany ianao, fa mila mba miova efa mba tara 2 minitra sisy, dia rehefa avy eo tsy tara intsony. Amen. Misy kristianina ihany koa hoe mpianatra ny EPP foana hatramin'izay, izany hoe tapany maraina ihany no mivory. Fa raha Jesosy no anontanianao hoe Jesosy raha ianao zany tamin'ny toerako alahady ity ny andro, raha anontanianao nge Jesosy, za tena maniry an'izany mihitsy mba afaka anontanytsika. Dia anontanivo izy hoe Jesosy inona no tianao ataoko androany alahady, dia renesy moramora ao anatin'ny fonao any va ny teniny any. Fa ilaza aminao izy hoe mandehana mivavaka maraina,
dia ndanamody misakafo sy makaina dia miverena indray ny hariva manompo an'Andriamanitra. Aoka ny tompony modelina. Amen. Ary tsy amin'izay ihany fa afaka mampitombo ny ohatra isika. Misy olona ohatra na ohatrinona anambina an'Andriamanitra azy amin'ny fiainany a, dia ny 2,50 € ny 2,50 € ao anaty valopy ao, herintaona, roa taona, telo taona, fa tokony hoe anahaka ny fahatsaran'Andriamanitra ianao. Jesosy angeny izy fotoana mijery olona mpanao rakitra, zaho aloha tsy te ho jereny. Ny antony a, indraindray tsy tena araka ny fon'Andriamanitra mantsy ilay fanomezana. Nandasaka tao daholo ary ny mpanan-karena, dia tena nanome be tokoa aloha ila ho feno mihitsy ny vatakely. Tao nanome ohatran'izao, tany nanome ohatran'izao, fa mijereny tompo tsara fotsiny. Dia rehefa tonga amin'izay ny farany a, vehivavy mpitondra tena ny nanome farantsakely anankiroa. Ny olona rena zao miteny naneno angeny ny aniny. Ny vehivavy anie ny 41 test tao anatin'ilay vataka. Fa tsy zay nefa ny hitan'i Jesosy, fa ny hitan'i Jesosy dia hoe zao ilay tena fanomezana. Jereo ny sorona nataon'io vehivavy io, ny fivelomana rehetra, ny fananana rehetra. Ka zay mahatonga miteny aminao hoe nya mbola lavitra zany zavatra zany. Mahatonga mbola mila miezaka sy mianatra hoe Jesosy ampianaro aminay, ampianaro aminay, ampianaro anohany. Fa nyretiko efa niambokambony sisa, ary raha le niambokambony ary sisa, mbola niambokambony sisa. Fampianaro antenananay araka ny fon'Andriamanitra. Ry havana zay manatrika eto, aoka hitombo ny mpianatra ny tompo satria Jesosy ny modelintsika. Ary izay dia amin'ny lafiny rehetra. Tsy hoe 10 minitra ianao no mivavaka isan'andro, 5 taona aty aoriana, 10 minitra ihany ianao no mivavaka isan'andro. Fa mba manahafa ny Kristy fampianatra anay ianao hoe mareta mivavaka, aoka mba hanokana sasakadiny ianao an'Andriamanitra na adiny ray. Amen. Mitombo amin'izany dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Faranako izao tenin'Andriamanitra zao ry havana zay manatrika eto. Tsy afaka hanao mpianatra ny firenena rehetra isika raha mbola tsy tonga mpianatra, fa mila tonga mpianatra. Mety misy olona angamba eto mbola tsy tena mpianatra mihitsy ianao ary fantatrao zany. Ny lalana voalohany ahatongavanao mpianatra ny tompo dia ny fanapahanao hevitra tena hanoko azy amin'izany. Marina ny filazan'ilay olona ny Jehovah-volombelona teo hoe tsy afaka misabaka ianao, tsy afaka sady an'Andriamanitra ianao no tsy an'Andriamanitra, tsy afaka manao hoe sady mivavaka ianao nefa ny fiainanao ohatra ny fiainan'ny olona tsy mivavaka, fa tsy maintsy manapa-kevitra ianao tahaka ny olona tamin'ny andro Elipa aminany hoe fidio zay tianareo. Mila mandray fanapahan-kevitra entitra ianao hoe na tena aminy Jesosy ianao dia azo manontolo na mbola tsy aminy Jesosy ianao. Fa ny eo anelanelan'izay ny matimaty ny tenin'Andriamanitra dia alohan'ny vavaka. Mila mandray fanapahan-kevitra ianao hoe aniza ianao, oloniza ianao. Raha olon'i Jesosy ianao dia tonga ava ho mpianatra. Ary za mampahery ianao hoe zay ny tena mahasambatra izay ny fanananao an'i Jesosy.